Ry avana malala ampifalinana zao antsika miona toy zao indray fa mpizara mofinaina miainy ny tenin'Andriamanitra ary mahafantatra ny sitrapony koa iainantsika amin'ity andro imeny tompo antsika ity. Ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Lasinainy 4 Jona 2022 imanjinantsika lohevitra hatrany manao hoe miaro ny olony ny tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra tafatoetra ny foko, ny fanahiko ny hira sy ankalaza, mifoaza riva lisy lokanga, ifo maraina koa aho. Hideranao ny fiainana maro aho Jehova, ary ankalazanao eny amin'izay tilisa, fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famondram-ponao, ary mipaky eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Amen. Ivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay io, Andriamanitra mpiaro ianao, ka miasa ao amin'ny olona tsiraray mihitsy manompo anao. Komendrika anao tompo ny saotra sy ny dera ary ny laza, eny ny voninahitry ny naranao masina, satria mpanafaka ianao. Tompo, mpanotsy zahay, ko no fahotanay dia mamindrafo aminay. Sasao madio izay mba fakelika ary dio izay mba fampahotana. Feno fananao masina ary zahay, raha indray ny mofinaina ary siaino izany koa, dia aminaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny teny ity ry havana manala dia hitanao ao am-bokin'ny Salamo. Salamo fa 120 vakiko aminaran'i Jesosy tompo izany. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mahavelany angozozana eny tongotrao, tsy rendrena eny mpiaro anao. Iro tsy matorona rendrena mpiaro ny Israely. Jehova mpiaro anao, Jehova mifialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba melanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaranao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika, ilay mpiaro antsika, azena mifandresena ho antsika koa. Ny finaina ho antsika an'io ry havana, ndrenesintsika teo ny salamy fa 120 dia maneho indrindra ny hoe salamy fiakarana, nijoroan'ny mpanoratra ho vavolombelona, fa matoky an'Andriamanitra izy, ary tena mpiaro azy Andriamanitra. Ny havatra ho antsika mpiaino, tadidio fa Jehova ilay mpamonjy. Eny avy amin'ny famonjena. Izany ry havana, avy amin'ny famonjena. Maro ny zavatra heverintsika ahitana famonjena ry havana, ary tsy mampaninona antsika kory ary ny miantso sy mivavaka amin'ny sampy
maro samihafa rehefa everyntsika azona famonjena zany. Eto ny mpanao salama dia mampianatra antsika fa ny famonjena dia avy amin'ny Jehova. Izy no miandraikitra sy manolotra zany rehetra zany ny amin'izay ilaintsika, na ara-nofo zany na ara-panahy. Izy no efa niteny tamintsika hoe ny zanako ny asa tanako dia aoka didiko ihany. Ny mpanao salama eto ry havana dia mampitodika ny masony tamin'ireo tendrombohitra manodidina, nefa tsy nisy hitany ho azo antoka mihoatra n'Andriamanitra zany. Avy amin'Andriamanitra ny famonjena. Jehova ilay mpamonjy, eny, izy no mpanavotra. Zany koa ry havana hevitra raisitsika eto. Ny olona mandray azy dia tonga eo ambany fiahiny sy fiarovany mandrakariva. Hoy Jesosy hoe fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa, ko aza matahotra fa mihoatra noho ny tsizina maro ianareo. Lazainy any amin'ny zany 12. Na miditra na mivoaka hoy ny 15 eto ry havana dia hiaro antsika Jehova. Manomboka an'io ary ka ho mandrakizay. Mariky ny fandraisana ndraikitra matotra izay ataony amintsika zany. Tsy mba olombelona izy ka handainga fa izay lazainy dia tanterahana. Koa dia matoki azy ry havana, matoki. Jehova ilay mpamonjy, avy aminy irery ihany no famonjena ary izy irery ihany no mpanavotra anao. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra no mofinaina nomena ao anay, izay milaza fa ny Andriamanitra ivavahanay ilay mpamonjy. Eny avy aminao koa ny famonjena sy ny fanavotana. Tompo, mivavaka aminao izay matoky izany teninao zany, ary dia mameraka ny fiherenenay eo am-pelantananao mba hitondra famonjena ho anay ianao. Ianao tokoa no mahalala ny zavatra rehetra, ko ampio ny fiherenanay hanjakan'ny fahamarinana, hanjakan'ny fankatiavana, ny fandriampahalemana, ny fanetretena ihany koa. Mivavaka aminao izay ho an'ny marary, mba ho kasihanao dia ho sitrana, sy hitahinao ireo manana andraikitra amin'izany. Ampinono Tompo ireo manamanjo, anohananao koa ireo marefo sokolona sy ireo sahirana. Tao io ny fihazakazahanay, ny asa fivelomanay, ny fikasanay, ny fianarana, eny zavatra rehetra peraka eo am-pelantananao. Mivavakay dia toy ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay, ilay mpanavotra anay, sady efa nampianatra anay koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mihena an'izy iarina sahaza ao anay, ary mamelà ny herikay tahaka ny namelanay izay mielaka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafana amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy finoana ry havana nizodrana tolotra anao anaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana ao an-tanakavanany fahamarinako aho. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.